ajantsika hatreny amin'iny fa fiara vaventy maro no mifamezivezy ao anatin'ny toeram-pitrandrana Ambatovy ao. Io no notsindren'ny ministra ao anatin'ny fiadidinan'ny Repoblika izay misahana ny arena stratégique ny herinandro lasa teo nambarany moa fa dia miandamy ambavy mihitsy ireo mamily izany fiara izany. Maro ireo fiara vaventy mifamezivezy eto amin'ny toeram-pitrandrana Ambatovy arena kibon'ny tany eto Moramanga. Izy ireo dia fiara vaventy ny orinasa Henri Fraise izay mitatitra ny tany misy nickel sy cobalt. Tsy natokana ho an'ny lehilahy ihany ny asa fitondrana izany engin lehibe izany, fa misy ihany koa ireo andriambavilanitra no manana ny fahaiza-manao amin'izany. Sedra ny délégation notarian'ny ministra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika misahana ny arena stratégique i Jessica Rakotoarisolo Antroniaina izay vao 4 taona monja. Herintaona sy tapany izao nanao formation dia tonga dia nitondra ny trano efa nitondra fiara tamin'ny voalohany aloha mafimafy ihany fa nohony avy eo efa zatra dia ny nahazo rythme dia mandeha ara-barany ny asa. Safidy manokana hoe asa conductrice ho anahy manokana izaho zao tao amin'ny lycée technique Ampasapito nianatra dia nianatra momba mécanique automobile dia vao vita fianarana mihitsy ny ato amin'ny herintaona dia nahita annonce atao anatin'ny gazety hoe misy formation conductrice d'engin dia tsipia amin'ny mazava mihitsy hoe conductrice dia nandefa dossier zany izay tamin'iny dia voasafidy tao anatin'le olona maro mandefa dia izay nahatonga le izy fa tsy nanany eritreritra mihitsy hoe andeha hanao métier dia sady mitohy tamin'ny fianarana ihany koa izy no fitiavana amin'ny fiarakodia formation aloha ilaina be satria mitondra tony engin koa tsy ohatran'ny mitondra fiara kely fa ilaina fianarana manokana mihitsy ilaina ny formation ny hoe ho amin'ny aty amin'ny trandraka rena kibon'tany tena ilaina tokoa satria mila sécurité be lehibe zavatra ho alaina tsy zavatra kely fa zavatra ngeza be tsy fokana kelikely. Tsy mbola nanana olana ara-pahasalamana ary tsy mbola nanao accident Jessica. Olona tomaty sy salama no notadiavina tao anatin'ny tolotrasa raha ny fanamariana izay noentiny. Tonga dia fiara vaventy no netiny vao niasa teto amin'ity toeram-pitrandrana ity. Taty aoriana dia nialehibe hatrany ny engin netiny ka lasa ity dumper 777 ity no fitondrany amin'izao fotoana izao. 12 ora isan'andro no miasa i Jessica, miasa mandritry ny 5 andro ary mitsahatra ny 3 andro manaraka. Rehefa tsy miasa dia miakatra ety Antananarivo ny tenany. Anisan'ny atahorana amin'ny fitondrana ny fiara lehibe toy itony ny tany malemy sy ny lalana malama rehefa misy orana ohatra. Assisté ary hydraulika ity fiara lehibe ity ka tsy dia mila mampiasa hery loatra raha ny fanamariana izay netiny ka nizatra tsikelikely tamin'ity asa ity izy.